Topoko lasy topoko vavy ankafarina ny arabanatsika rehetra mpanaraka ny matv amin'izao alina izao na ny eto Antananarivo na ny manerana ny nosy ny any amin'ny ivelan'i Madagasikara ihany koa miarabantsika rehetrarehetra ary manasantsika anaraka ny fandarana l'actualité indray amin'ity aliny alahady fa efatra ny volana May taona 2024 ity vahintsika amin'izao alina izao ry zareo avy eo anatin'ny antoko ziva ary misotena izany ny filoha nasionaly ny antoko ny dokotera Vonsoura Fararany Malala miarabanao dokotera misaotra anao maraiky vahin'ny fandarana amin'ity alina ity dia miarahaba ny mpiain'ny matv miarahaba ny fa ny mpiain'ny matv zay efa manerana ny nosy moa amin'izao fotoana izao ary manerana ny Océan Indienne ihany koa dia faly miarahaba anareo zay tonga amin'izany dingana izany kasitraka indrindra ry voaraisy fiarabana zay iroso avy hatrany anatin'ny fotoatan'ny resakytsika fandarana l'actualité tsy voasambany ianao fa efa nisy ny fotoana nandalovana tsara dia fantatrao fa hanomezana hevitra mahakasika ireo toedraraha tena nisongadina teo amin'ny vaovao-pirenena tao anatin'ny herinandro zay nitiavintsika dokotera mitsangana ny gouvernemanta io a rehefa nandrasana ambolana maromaro mitsangana ihany koa ny anteny meram-pirenena reo androm-panjakana zay atao hoe voalohany ao anatin'izao repoblika efa efatra zao ahoana ny fahitany antoko ziva an'izay fivoaran'ny toedraraha zay tena mandeha ary tena efa miodina tavavoaka krizy fe ny toedraraha sa mody mandeha ny toedraraha fijery azy amin'izao fotoana izao ahoana ny fahitany ziva azy izahay ziva aloha voalohany indrindra raha nandeha ny fiarabana teo dia miarahaba koa izahay toy ny fiarabana teo a ny gouvernemanta izay rehefa ela ny andrasana azy a dia nahazo premier ministre nitsangana ny gouvernemanta ary dia miarahaba azy izahay ikapahitany tonony anditahitany vaniny na dia hoy ny mpandrafitra hoe misy kely ihany azy satria aminay dia tahaka ny akondro mahay misy masaka ihany le gouvernemanta. Inona anao ataon'izay dokotera? Ny antony misy nitaonay hoe telo angambany ny antony voalohany indrindra dia eo amin'ny firafitry le gouvernemanta zay ziva dia mahita fa tsy gouvernemanta tahaka ny tontondro voavokona no misy fa gouvernemanta mitokotoko samy mila ho azy raha ny fahitana azy raha izay ziva no ane ohatra anareo dia tsy tokony hisaraka mihitsy amin'izao tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara izay ilaina vahaolana maika izao dia tsy tokony hisaraka mihitsy ny ministeran'ny intérieur sy ny ministeran'ny polisy ary ny gendarmerie tokony hofezin'ny ministeran'ny intérieur ny polisy sy ny gendarmerie ahitana vahaolana malaky zany foana manko ny fipetraka io raharaha io a taloha tsy nanana ministra ny gendarme sy ny polisy fa atao ambanin'ny ministera ny atitany satria ministeran'ny atitany no mitondra ny fitondram-panjakana manana an'ireo préfet sous préfet izay mifehy ny tany sy ny fanjakana ahoana moa ny tondran'ny sous préfet ny fanjakana nefa ny gendarmerie sy ny polisy tsy eo ambanin'ny fifehezana nitenao tenenina ve sa misy baiko mifanipaka mety hipetraka ao anatin'izay zavatra zay ho an'ireo mpitandro filaminana na tsy mifanipaka aza mibaiko a dia mifampiandry satria tsy eo ambany fifehezan'ny sous préfet ny gendarmerie sy ny polisy reo zavatra roa reo force de sécurité dia tokony eo ambany fifehezan'ny sous préfet tanteraka fa tsy samy mila ho azy. Inona mety tombony amin'izay raha mitany zava-misy amin'ny firafitry le gouvernement tamin'izao azy baiko tokana mitanterahana any amin'ny préfecture raha nandinika nareo tamin'ny tetezamita teo a dia tsy nanana fahefana mihitsy ny sous préfet amin'izao fotoana izao a lay ministre vaovao dia te-an'ny fahefana ny sous préfet ho hita any mitoerana any amin'ny préfecture nefany raha ohatra ka tsy eo ambany fahefana ny polisy sy ny gendarme dia tsy afaka ny metraka zany fahefana zany izy tamin'ny fitondrana tetezamita teo dia nisy sous préfet mihitsy zay efa menaceny ny dahalo satria tsy manana fahefana intsony izy
karaha tiana zany mitady vaolana malaky amin'ity tsy fandripahalemana eto amintsika ty, dia anisan'ny voalohana amin'izany fametrahana mba ny fahefan'ny ministerany aty tany ny sécurité, polisy, gendarmerie. Nisy tokoa ny fotoana hoe tao ambany fiahin'ny ministerany aty tany a ny polisy pirenena sy nzay lafa misahana ny fandripahalemana zay ny zava-misy anefa dokotera ny arahana nahita tao anatin'ny vanim-potoana sasana alovan'ny firenena ny fidirany resaka politika betsaka tao anatin'ny fitantanana raha-mpanjakana dia natonga ny olona hevitra fa tsaratsara kokoa raha tena maleo tena ary manana ministra teknisianina avy eo aminy na ny polisy na ny zandary amin'ny alalan'ilay atsoina hoe sekretera mpanjakana gendarmerie ahoana ny ahafahana miantoka an'izay tokoa satria zay fitondrana mipetraka eo a tsy maintsy misy foana mibaiko politika mipetraka any anivo ny mpanatanteraka atraiza ny ahafahana mametraka tokoa fa fanapahakevitra teknika baiko teknika mifanaraka amin'ny zava-misy any amin'ny faritra tena mafana amin'ny asan-dahalo sy ny asan-jiola no hipetraka eo fa tsy resaka politika na manana tanjona politika no mety ho fipetraka zay paikady ho ampiarina ka mety atonga tsy fitovikevitra ihany keo. Taloha zany tamin'ny andron'ny Andriamatoratsiraka Andriamato tonona anarana mialatsiny Andriamato Augustin Portos ministre ny aty tany dia ny fehendreo zavatra eo izy ny polisy sy ny gendarmerie tao ambany fahefany ministerany intérieur tamin'izany fotoana zany a dia tsy nahitana mihitsy hoe polisy niakatra télévision na polisy niakatra radio satria ny polisy tamin'izany dia nanatanteraka baiky fotsiny fa raha mandinitra ianao amin'izao fotoana izao dia lasa manao politika zany le polisy miseho ao amin'ny télévision ho hitan'ny mpanao politika ary izany zavatra zany a dia tsy hiteran'izao tontolo zao efa ela ihany miainako fa matoa tamin'ny andro taloha ny akaran'ny polisy sy ny polisy général Ramanatsoa tao amin'ny radio sy ny télévision dia nandray fahefana izy loi martiale tamin'izany no niseho ny miaramila sy ny polisy rehefa niakatra télévision sy radio ny polisy sy ny miaramila misy zavatra ratsy zay tena amiay mitandra miay firenena mihitsy fa amin'izao fotoana izao tsika dia lasa manao politika ny polisy sy ny gendarmerie miseho télévision izy na radio ho hita ny mpanao politika zay aloha dia zavatra ratsy zay fa ro manarakaraka an'izany mikarakara tena koa ny polisy sy ny miaramila ny polisy eny sy ny miaramila ny mandray baiko hoe avy amin'ny mpanao politika zay polisy sy ny miaramila ary zay zao dia nanao miaramila fa mandray baiko ny miaramila fa amin'izao fotoana izao izy no manao mibaiko izy no manatanteraka dia tsy hitako sady mibaiko izy no manatanteraka tsy mety zany fa ny miaramila sy ny polisy ary ny gendarmerie dia mandray baiko na eno ako lehibe ny gendarme teo hoe zay tsy mila baikona fa hainay ny asanay tsy mety zany tsy mety zany fa misy baiko politika zay avadika ordre militaire zay ary zay tsy maintsy tanterahany miaramila fa tsy hoe ny miaramila ny anao politikany na ny polisy ny anao politikany tsy mety zany fa raha tena hiditra amin'ny tena ara-dalantsika dia baiko no menandry zareo ministerany intérieur baiko tokana hoe zao baiko any amin'ny sous-préfet any amin'ny sous-préfet any ane misy fivoriny isam-bolany misy fivoriny isaky ny tapa-bolany dia mivory daholo ny tompona ndraiky rehetrarehetra fa raha mbola tsy anana ny sous-préfet fahefana dia mbola miandry ny baiko avy amin'ny ministère hafa ndray izy ka raha ny tena izy zany a tokony miaramila tsy anao ny politikany amolavola politika ho ataony na amolavola politika ho tanterahany fa ny mpanao politika no mamolavola politika ho tanterahany polisy eo indrindra tsika amin'izao fotoana izao dokotera satria miandry an'ilay antsoina hoe programa nasa kapobeany ho an'ny fanjakana izay hamaritra amin'ny politika kapobeany ny fitondram-panjakana mipetraka amin'izao fotoana izao fa nazanona tsy zany
fanamby fanapetraky ny filoham-pirenena ny amin'ny hoe ametrahana an'izany tandalana zany to Madagasikara ny firafitry ny gouvernement tamin'izao fotoana zao satria miresaka filaminana miresaka lalàna ianao teo raha fijeranao manokana ahafahana manatratra an'izay fanamby napetraky ny filoha zay ve ny firafitry ny androm-panjakana misy amin'izao fotoana zao. Ny ohatra apetrako aloha dia zao a misy milaza hoe nandalo crise ny firenena. Za kosa tsy manao hoe nandalo crise ny firenena fa fanafina fiainan-javatra zany hoe nandalo crise ny firenena zany. Fa misy zany mécanicien anankiray namenao le tomobile ho amboarina nakorotany le moteur tsy tafaverina intsony. Zay zavatra nisy teto amintsika. Nisy olona seho tia tanyrazana tamin'le fitondrana nisy teo aloha teo zay fitondrana efa nandeha tsara nahitana tombontsoa dia nilaza izy fa mbola vita tsaratsara kokoa noho iny dia nakorotany le moteur. Rehefa teo izy nefa tsy tafaverina intsony zany hatramin'izao. Zany hoe gouvernement sy ny androm-panjakana amin'izao tsy maintsy mbola merina an'izay moteur. Tsy maintsy moteur io a le zavatra le moteur nametrahan'le olona tsy nahomby azy teo dia tokony averina mihitsy ny schéma hoe zao a ny tena fipetraky ty moteur any amin'izy zay schéma zay. Schéma dia samy manana ny schéma fa misy kosa nefa ny afara ny ambany zay tsy maintsy ekena. Zay ziva dia nanao fivoriana ary namolavola hoe inona no zavatra hitondrana nyty firenena ity dia tsy maintsy ny zavatra nyetreretina tsy maintsy misy averina aloha le moteur ordre. Zay ordre zay a zava-dehibe satria isika teto amin'ity firenena ity a dia tsy nanana zany ordre zany. Ny ordre constitutionnel aloha efa lazaina fa tafaverina tsika fa ny ordre amin'ny administration dia tsy manana an'izany tsika fa mikorotana tanteraka ny firenena, korotana ambony ambany mihitsy. Matoa misy olona mahavory olona 300 anao dalo dia tsy araka zany, tsy araky ny fanjakana tsoa zany, korotana loatra ny zava-misy. Malefaka ny fanjakana. Misy milaza hoe tsy ampy nisy tsy ampy zahay tsy ampy fitaovam-piadiana. Tsy izay le olana fa tsisy ny filaminana. Tsy milamina le zavatra. Raha tsy milamina ny tranonao a raha tsy milamina ny trano indraindray mitady stylo ary tena manahirana aiza le stylo teo e aiza ny telefoniko teo aiza satria tsy milamina. Ka iza no andamina an'izay trano zay? Zay trano zay a misy mpiasa karamaina andamina ve tokony samy tompo-trano no arakaraky ny tompo-trano tsika tompo-trano ihany no tokony andamina ny tranontsika satria ny zavatra alamintsika dia tsika ihany no mahafantatra azy rehefa avy eo. Tokony andamina tsika aneo tokantranontsika io. Zavatra nisy teto Madagasikara tamin'ny andro fanjanahantany dia nisy ny lamina napetraky ny fanjanahantany a dia ny rôle io rôle io a zany atao hoe rôle zany dia fisoratan'ny lehilahy feno 20 taona ao amin'ny canton misy azy. Lehilahy rehetra zany dia misoratra ao amin'ny canton misy azy hoe za feno 20 taona za mpamboly zanak'iranona sy zanak'iranona mipetraka ao anany dia fantatra tsara ny adresin'ny lehilahy io manomboka hatreo. Ary ny lehilahy rehetrarehetra teto Madagasikara tamin'izany dia fantatra daholo ny momba azy, manana ny atao hoe rôle. Ary io rôle io avy amin'io no anaovana ny kara-panondro. Zay nisy ny atao hoe fichier central teto Madagasikara. Nisy ny atao hoe fichier central. Ka io fichier central io misy nipetrahany kara-panondro rehetra, nipetrahany adresy rehetra, ny adresy ny vahoaka rehetrarehetra dia nipetraka atao amin'ny fichier central io. Ka raha misy rôle alefa amin'ny fanjakana momba ny hetra dia avy eo amin'ny fichier central makany amin'ny ministeran'ny ati-tany mandefa ny rôle rehetra makany amin'ny vahoaka ny lehilahy feno 20 taona dia mivoaka zany rôle zany dia tonga any ireo taratasy ireo dia azahoana mifehy le vahoaka izay zavatra rehetrarehetra izay mba azahoana. Raha ohatra misy olona mandeha ny andalana jerevanao ny rôle sy ny karany dia fa fantatra hoe olona miasy ty, olona ara-dalàna ty, fantatrao zay zavatra zay. Fa raha ohatra ny dalo ankehitriny mavita kara-panondro izy tsy fantatra tsony zay zavatra efa ataony fa tsy voara-masotsika. Ohatra fotsiny na dia ny mpivarotra reny informel teo ny finance ny taketra tsy
fantatra tsy iza mpandohetra izany tsy mpandohetra fa mpivarotra daholo aloha de zay ka izay zavatra zay a tsy mety raha anangana fanjakana vaovao isika. ao anatin'izay mametraka fanjakana vaovao zay ohatra fantokana ny resaka filaminana ny fiarovana ny lamina kapobe ny asa-panjakana ny resaka ao teo fa tiako iverenana ihany le fanontaniana hoe valiteny mazavazava kokoa amin'ny dokotera hoe raha nyfanambina petraka ao amin'ny fametrahana ny hoe tanytandalàna ny prime ministre moa manana vinany hoe émergence zany hoe anandratra ny Madagasikara ao anatin'ireo firenena misandratra amin'izao fotoana izao ny firafitry ny androm-panjakana misy amin'izao raha ny fijerina reo zivazy ahafahana mamerina n'le moteur amin'le schéma tokony ho izy ny korotana teo ve dia ahafahana manatratra nyreo fanamby zay fa nyresahana pahibe maso tany anatin'ny lahaten'ny mpitondra fanjakana teto amintsika reo. Ny firafitra aloha efa nyteteo zay hoe misy rafitra tsy de mipetraka loatra ary mbola betsaka nyzany rafitra izany no tsy de mipetraka amin'ny toerany ary na dia ny membre ny gouvernement ary a dia araka nyvolaza teo hoe mitsitokotoko fa ny anay zany a dia zavatra tena lamina miaingatra any fotony mihitsy momba ny atao hoe banque des données civiles des citoyens. Banque des données civiles des citoyens io a dia misy zavatra sarobidy zany teto amin'ny firenena sarobidy raha atao anatin'le tsy fanarahan-dalàna fitondrana tsy manara-dalàna teo tsika de tonga teto amintsika ny SADC Union africaine sy ny sisa sy ny sisa to tsy de hitantsika loatra ny zavatra zay tena tsara natao misy ireny teto fa itsika ihany ny nandamina ny zavatra nisy teto amintsika akoatra ny fananany vola zay nampin'izy ireny fa ny tena zavatra tsara napetraka ireo fraisambe afrikana reo sy ny SADC reo zavatra tsara dia ny liste électorale. Inona mety azo ampiasaina an'izay amin'ny dingana misy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao akoatra ny resaka fifidianana lazaiko aloha hoe mahatsara azy inona ny mahatsara ny liste électorale ary inona ny tokony araraototsika amin'io liste électorale io satria io a de zavatra sarobidy tsy mahavita ohatran'io tsika na andovo loatrinina ary raha amin'izao toe-karena misy eto amintsika zao raha tsy 5 taona angambany ny antony de tsotra io liste électorale io zany a dia vita informatisé izy io zany hoe tafiditra anaty ordinateur ary mety anokafatsika site izy io dia azotsika jereny irany Madagasikara ao anatin'io liste électorale io ny vahoaka tsirairay vahoaka de mizara roa vahoaka tsara sitrapo rehetrarehetra ao anatin'io liste électorale io na mpanohitra izy na inona izy fa tsara sitrapo citoyen de bonne foi izy ny teny vahiny de ao anatin'ny liste électorale io tsy vitany ao anatin'ny liste électorale io izy fa ao ny anarany ao ny rainy ao ny reniny ao ny toerana misy azy ary numéro any karapanorony zany de efa karazana fichier central na vaovao vita ho atsika indray zany io zavatra io ary azotsika ampiana koa io fichier central io azahoana mifehy ny vahoaka ohatra hoe atao ny asan'le olona zany hoe raha antiliary ianao no mitapy ny anaran'ny rakoto vao de hitanao ao ny toerana misy azy hoe ty rakoto vao tya dia avy any a tsiroany mandidy ary mpamboly inona ny ataony tituliary eo de efa tonga nyfanontaniana azonao eo de efa tonga nyfanontaniana ampidireo ny asany am'izao fotoana zao zany a dia misy sahirana ny fananaketra ozy ateo sahirana ny fananaketra hoe tsy araka hoe iza ny mpampivarotra iza ny mpanao anitsy iza ny mpanao an'ro am'izay raha misy io fichier central io banque des données civiles des citoyens io dia tokony ilaza ny asany ao anatin'io zavatra io ny vahoaka rehetra hoe zao ny asako fa hitao ny toerany azao ny toerako za mipetraka ary fa hitao moa zany efa anatin'ny liste électorale zay tena mahatsara ny liste électorale io efa hitao ny toerany hitao ny asany dia hita vola miditra aminy ohatra rakoto vao volazantsika teo mpamboly milaza izy fa vola miditra aminy anatin'ny heritaona ray tapitrisa ariary raha ohatra io rakoto vao io ka milaza miseho fa hividy tany
tonga any amin'ny domaine izy jereva ny domaine io rakoto vao ray tapitrisa ariary ny volany ny vola ray sy nisataona lasa izy vidy tany na dimy tapitrisa ariary dia efa tonga asaina ny domaine amin'izay fotoan'izay hoe ahoana ny azahoan'ity olona ity zavatra ohatran'izao amin'ny alalan'ny liste électorale informatisé toy izany koa raisiko tsara ohatra zany ny député amin'izao fotoan'izao sy ny mpitondra rehetrarehetra tsy mety milaza izy manao déclaration de patrimoine zao fananana de fanaovana tsinitsinina anay zany zao zany tsy maninona aza lazaina fa ny ahafantarany vahoakanao de député atao hoe 30 millions karaha manao kanefany telo volana ianao manao député de efa hividy 4 raha ohatra 800 millions petraka amin'ny fanontaniana aiza nahitanao ny volo satria hita ao amin'le fichier central hoe député ty olo ity 30 millions tsy nanao fanambaram-pananana izy zany hoe zay ihany ny fananana ny karamana de efa hita ao izy hoe taizany nahazaonao ny volo atreto ilay izy aloha mbola ao anatin'ny hoe vinavina hoentinareo anatin'ny ziv fa zava-misy ane dokotera raha resaka sora-piakonana fotsiny tsika tao anatin'ny tetezamety iny betsaka ny mpiasan'ny kommune ny tokona ny resaka karamana tonga an'io ary amin'ny toerana sasany a de nisy mihitsy aza tsy hitatsony ny boky ny sora-piakonana lay fangalana ny kopi lava ohatra ary tsy misy koa ny toerana sasany a tsisy mipiasa tsy manana sora-piakonana ny zaza voateraka ahoana ny fomba hanatanterahana zany eritreritry zany a marina fa vahaolana le izy fa ahoana ny fomba fahatsika mametraka an'izay a ahasarona Madagasikara iray manontolo a eo anatria ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoan'izao zay mihitsy le nataoko hoe zavatra sarobidy napetraky ny SADC sy ny Union africaine ho atsika io satria tsy vitatsika mihitsy zany hoe jery carte d'identité an'ny malagasy rehetrarehetra manana carte d'identité de osan'izao fa vita zany teo manana carte d'identité daholo reo olona reo manana carte d'identité ara-dalàna fa tsy le carte d'identité fosika tsy mety osoka ka io ny tokony ho ararotiny io satria tena nanana carte d'identité tsirairay reo olona reo ary ny carte d'identité amin'izay fotoan'izay de tsy any amin'ny président fokotany tsony ny tokony hanova azy fa any amin'ny sous-préfet mihitsy vao mahatafiditra olona anankiray ao anatin'io banque des données civiles des citoyens io any amin'ny sous-préfet mihitsy vao mahatafiditra anao enquête de ho avy ny dalo mako isoratra satria izy tsy ho afaka hetsika mihitsy ny dalo raha vao mipetraka io banque des données civiles des citoyens satria eran'ny lalana eran'ny firenena zany dia na ny gendarme ny iran'olon-dalana ary dia anana ordinateur ifrapen'ny anaranao anaty taxi brosy ianao raha ihanina tsikany ao ny anaranao aiza ianao tsy misoratra ato anatin'ity de fa enquête de moralité inona ny tena antony mahatonga ny ziva hitorana an'izay fomba fijery zay ny antony zava-misy amin'izao fotoan'izao zany satria ny antony dia fanararaotana mihitsy an'io liste électorale informatisé io zay zavatra sarobidy ary ny firenena mandroso rehetra de informatisé daholo ny ponina ao aminy informatisé daholo ny ponina ao aminy ary tsika raha voatarany io tsy mahavita tsony ny ponina rehetra dia fantatra hoe raha ihanina tany Afghanistan tam'izao raha ihanina tsy voasoratra ato sy to vahoaka tsy ara-dalàna ty olona ity io dalo tafavory telonjato lahy iny misy antony misy antony io betsaka le olona tsy ara-dalàna kanefany avy aty Antananarivo izy a makany afaratsy io amonamona isy an'izany mahita mpamboly camion manana vola be any afaratsy io izy manafatra basy aty Antananarivo de tonga le olona mitondra le basy ahoana ny ahafahan'ny lalam-pirenena tsy ho voara-maso tokony voara-maso io ara-pirenena hoe ty olona ty tendrena ao ny anarany tsy misoratra ato olon-dratsy ty ity olona ty amin'ny lalam-pirenena fafitiny misy olona mivezivezy tsy fantatra ao zay ataony mitondra rongony mitondra iny vezivezy tsy fantatry ny gendarme mihitsy hoe ty olo ty neka mivezivezy eto hoe fa raha ohatra ka manana ny ty banque des données civiles des citoyens ty ny gendarme ohatra hoe any Ambomaso izy mijery hoe izy ty olo ty mivezivezy eto foana inona foana ny ataonao miakatra sy midina Antananarivo zany any tsisy atao ty firenena ty tsy voara-maso ny vahoaka mandrapipetraka zay satria mitako fotoana zany rehetrarehetra zany ny fametrahana azy
ahoana ny fandraisana andraikitra zany ahafahana an'izay metraka fanaraha-maso zay fa zava-misy ny voafoko tany mantsy a matetika ny olo-pirenena no andrasana anao fampahafantarana hoe manambahiny a misy olona mandalo ho amiko fa mandrapipetraka zay rafitra atao hoe informatisé ndrasana dokotera zay satria tsika miditra ao anatina dingana fanarinana mihitsy koa aloha zao ny firenena ahoana ny atrehana zay fametrahana n'lay lamina zay a mandrapatonga ny dingana isiny informatika ao anatiny ty dingany ty dingana tsy ela tsy ela dingany ty enim-bolana eo de tafapetraka io de azo andramana io ary azo apetraka tsikelikely ianarana ny mpitondra na sous préfet gendarmerie police président fokotany fa misy telefôny reny am'izao fotoana zao misy internet ary tsika misy tobile be deabe koa iavoloha raha tsy diso azo ampiasana anaraha maso ny vahoaka fa melohan'izany raha hoe ny fandraisana andraikitra de miakina amin'ny ao amin'ny gouvernement io fandraisana andraikitra ny efa tokony nandray andraikitra zareo efa tapabolana zao hoe efa tapabolana zay nisy endry zareo a totsy de mazava le andraikitra raha mandinika ianao a dia ny teo ihany ny teo atramin'izao aloha eo amindreo zavatra zay tsy tanty ny vahoaka teo a de mbola izany ihany ny aina ny vahoaka hatramin'izao ampitsarana azy izy tapabolana zay kosa hoe apy ametrahana ny rafitra anatenany vahoaka misy ny rafitra azo atomboka avy hatrany misy ny rafitra azo atomboka avy hatrany misy ny rafitra mila salam'izao mila fametrahana azy ka raha izao any azany eny napetraka ao e de efa manantena ny vahoaka efa mba misy antena ny vahoaka hoe efa mba misy zavatra ho atao zany fa na ohatra fotsiny aza hoe za de milaza aminao voatendritsika manana ministre ny fitsarana hatramin'izao tsika mbola misy fitsaram-bahoaka foana nahoana tokony manome tokony vahoaka ny fitsarana hoe aza manao fitsaram-bahoaka ntsony fa raha misy manao fitsaram-bahoaka dia hoeto ty aminay zahay a zahako dokotera tamin'ny faritra anankiray a vo tanora tamin'izany tonga atao amin'ny faritra io a dia zao ny zavatra nisy raha vao misy fety a de misy firantsy matsiravina voakapatsy fa ela zany a tsy mitovy am'le firantsy tamin'izao fotoana zao dia nivory zay hoe inona ny atao fa raha vao misy fety eto de zao firantsy zao ny atao zay mamiratsy olona rehetrarehetra nivory dokotera fivondronana ny gendarmerie ny polisy ny pénitencier de hoe zay mamiratsy rehetra tonga any aminareo izy zay vo firantsy zany zay vo kapaka tonga any aminareo de avy de meo 21 jours plus meo zany gatra 21 jours plus zay vo firantsy de mena certificat médical 21 jours plus fa avy de gadrana na lefa natao zay système zay dia natahotra le vahoaka satria zay mamiratsy rehetra de 21 jours gatra 21 jours gatra dia nitohita teoria zany zavatra zany a tsy mahitana an'izany zao anao na mandeha mifaritra iza tsy mahita an'izany gasy amiratsy olona izany raha tsy vo tato farafara tato indray ka io fitsaram-bahoaka io zay izy io aloha tsy makasitraka an'io mangalatra moto ve le olona de ho vonona fa tokony mitady fomba ny fitsarana anafoanana an'io malaky de malaky salam'izany nataonay zany avy de meo fahefana le olona itory ny avan'le maty fa zay tratra eo de avy de any amin'ny fitsaram-bahoaka zany eny zavatra avy tokony ndraisina avy hatrany zany hatramin'izao mbola mitohy foany zany fitsaram-bahoaka zany zay zavatra mampalahelo zavatra tsisy fotony dia anaovana fitsaram-bahoaka na voadona olona ianao tapoka anio zany fa tsy fananinao tonga tobile anao na avokasiky olona ndraiky mandeha de fitsaram-bahoaka ohatrany hoe alahelo fiainana hoe anao manana tobile de atao fitsaram-bahoaka zavatra ohatr' zany azo raisina avy hatrany zany ka izay
ny hoe fa tokony nandray zavatra ohatran'izany ny gouvernemanta nazanatr' zany isan'ny atao hoe fomba anankiray nametrahana ny lafany filaminana indrindra amin'ny tontolo ambany vohitra zay tao amintsika ny fampiarana ny antsoina hoe dina hatramin'izay ny dina zay nisy lafany somary nanahirakirana ihany koa indraindray satria dia tafiditra tao amin'izay fanomezam-bahana ny lafiny fitsaram-bahoaka zay ahoana ny toerana ametrahana ny resaka dina io eo natrea zay karazana rafitra sy paikaty entina araka ny vinaitinareo misiva zay manana ny toerana eo anatin'ny fampanjakina n'lay filaminana ao anaty fiarahamonina ave ny dina sa tsy manana an'izay toerana zay tokony hotoizana ave sa manahoana ny fijeriny ziva mikasika azy ny zava-misy eto amin'ny firenena raha mifandiniana iziva azy dia zany akondro mahi misy masaky zany sarotra saina mitiavana ny fokon'olona no rafitra nampandry fahalemana ny fanjakana andrenam-ponimerina zany ny nentina ny asa zany ny nentina namokatra zany no mifampifehezana tany amin'ny valonjato sy arivo tany zany nanaovana an'izany fokon'olona zany am'izao taloha teo dina tany amin'ny taona 70 tany de niova hoe dina indray izy io am'izao fotoana zao ve efa misy ny informatika efa misy ny telefona dia mbola dina no ifehezana ny firenena de zavatra miemitra zany aminay miemitra de tena miemitra fa afanjanina ny dina zany anie tsy fainjany afanjanina ny filazam-baovao afanjanina ny fanaraha-maso fa raha misy olona hitanao eny an-dalana eny eo ihany de fantatra ao momba n'le olona rehetrarehetra raha misy olona any amin'ny fokon'olona any tsy misoratra ao anatin'ny io banque des données civiles des citoyens io hita ny président ny fokotany hoe izy ianao de ndreny ny telefoniny tsy misoratra ianao de efa mampiahiahy azy io zay zavatra zay ny tokony hitondrana ny firenena am'izao fotoana zao ary zay io zany ny firenena mandroso rehetra de mampiasa ny informatique anaovana ny administration des citoyens ao daholo ny données rehetrarehetra ao anatin'ny informatisé ao ahafantarana le olona miaraka avy hatrany raha misy bomba nipoka atao Toulouse eo ny io de fa hoe izany tary 3 heures après fantatra hoe reto reto suspect reto fa raha izay raha mbola dina no ampiasantsika de ahoana nahitantsika an'izany fa tsy maintsy manaraka ny toetrandro sika tsy maintsy manaraka ny toetrandro ary manararotra an'io zavatra vitany senita za aloha de misaotra ny senita na vitan'io zavatra io ary manam-pahaizana izy na vitan'io ary zay ny tokony hitondrana ny firenena amin'ny fahaizana manam-pahaizana ary zay koa ny antony tena hitondrako an'io eto hoe informatisé manam-pahaizana zany zavatra magaga manao firenena am'izao fotoana zao zavatra magaga ho zay tamin'ny taona 27 tao aorinan'ny 72 nisy fanokanam-panjakana raha ny antranytsika ny fanokanam-panjakana tsy nahagagantsika ntsony fa izao zava-magaga le mpanokam-panjakana metsy mahay nananana diplôma be tany aloha tany nianatra tany andafy tany Saint-Cyr sy nisan-karazany taty afara dia to tsy manana diplôma inona akory mahongana fanjakana ohatra ny totongany zany tsika zay zavatra zay zany misy eto amin'ny firenena am'izao ary ny atahorako tamin'ny 1973 nanangana ny gouvernement ny 72 raha manatsoa nanana fahaizana be daholy tao anaty gouvernement ary mbola hitatsika hatramin'izao rahatsiraka monsieur Rafi Albert mbola betsaka mbola reny manam-pahaizana ambony daholy fa am'izao fotoana zao ndray mivoaka ny gouvernement de ohatran'ny mitotongana de mitotongana indray ilay diplôme hita ao anatin'ny gouvernement farany olona tsy manana diplôme mitondra ny gouvernement eto amintsika eto ka izay isorako ny senita nanao an'io liste électorale la informatisé io ary io ny tokony hotoizana anatsarana fitantanana ny vahoaka eto amin'ny firenena resaka kara-panondro tokony ho apetraka amin'io
tsisy avita karapanondro tsony ratsy any amin'ny sous-préfet. Sous-préfet mangataka anokafana ampidirana ao anatin'ny liste io ny olona anankiray. Eto amintsika amin'izao fotoana izao dia sao zavatra mampalahelo. Hitanao eto daholo moa zavatra secret akory fa dokotera ny tenako mitsabo marary ary ny marary tena namako ary marary tsy malagasy tena namako dia ny rahalahy comorianina. Ry rahalahy comorianina ireo a indraindray rehefa tena sahirana izy tsy fantatro passeport lany inona mahavita karapanondro. Mahavita karapanondro izy dia lasa citoyen malagasy tsy fantatro izy na hoe hiditra ilatsaka ho fidina koa izy dia manao karapanondro izy dia lasa azo latsana ilatsaka ho fidina koa tsy fantatro. Fa rehefa sahirana izy tonga ty aminay izy hoe mba alavao kely ty zavatra ty mba mihoanina kely ohatran'izao dia zay tsy manao dia afahoana dia hoe zay ny malagasy ty ny karapanondro mahavita karapanondro izy ary le namako comorianina zay dia nilaza mihitsy izy hoe zay izy mahavita folo andro hoe mahavita karapanondro. Zany zavatra zany a tokony tsy hisy tsony fa ny karapanondro a dia saripady. Karapanondro a dia tokony hisy fichier central ary raha amin'izao fotoana izao dia banque des données civiles des citoyens io ny tokony fichier central ny malagasy. Feno 20 taona rehetra dia tokony ampidirina tsy moramora ao anatin'io any amin'ny sous-préfet no mampiditra an'io. Izy ihany manokatra an'io mandefa azy any amin'ny ministère ny atany reto olo reto sokafy faradalana dia zay ihany ny amena karapanondro fa tsy hoe mitotonatsy le olona dia misy 50 000 dia meny président fokotany dia manao karapanondro mavita izy ary zany ny tao hoe korotana eto amin'ny firenena fa tokony isy filaminana zany dia firenena. Zany mihitsy ny olona satria na hatramina fanomezana ny som-pirenena aza dia misy resaka be mikasika azy io mahatonga ny olo-pirenena tena malagasy ihany ko sarotany dia lasa mahatrany hoe manana endrika fakalana vahiny la izy ny antikana azy indraindray andeo hiverinao raharam-pirenena antsika dokotera ankoatran'izay resaka fifehezana ny olo-pirenena sy ny vahoaka izay verina kely amin'ny toedra raha tao anatin'ny herinandro tsika ny zava-misy eny Tsimbazaza taorina ny namoahany fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana n'ilay fanapahan-keviny nilaza fa tsy mifanohitra velively amin'ny lalam-panondrenana ny fitsipika anatiny izay nalefa teny namarinina araka ny lalam-panondrenana dia fantatra ny tohiny amin'izao fotoana izao raha manala manahoana fahitansyiva ny androm-panjakana mpanao lalàna eto Madagasikara tao anatin'izay fepotona efa nanombohan'ny asa izay. Za izy io aloha dia efa nilaza mihitsy ary efa namerimberina zay fa hoe io lalam-panondrenan'ny repoblika fahaefatra io tsy mitondra antsika maka izy io 5 volana ny antsika izay fa tokony efa aiza tokony efa nahavita lalam-panondrenana vaovao tokony efa nahavita ny fanarahana tamin'ireo namantsika any ivelany hoe meo vola zay tia mpakembola tadiavinay tia ny lalana tadiavinay reto ny zavatra ataonay 5 volana tsisy tsy hoe mametsy ny findram-panjakana fa le lalam-panorenana mihitsy no tsy mamaly ny fitakian'ny vahoaka. Ny vahoaka mila filoha-pitarika tompo-pahefana fa tsy filoha-pitarika mangataka tsy mangataka roa ary zay dia nilaza mihitsy fa raha mbola io lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra io dia tiraka korotana mitovy amin'ny lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra tany Fransa ihany eny io tiraka korotana io ary mbola toy ny korotana zay dia teninay zay. Fa raha ohatra ka nantany amin'ny assemblée nationale amin'ny assemblée nationale io korotana amin'ny assemblée nationale io tsy hijanona eo mandresy eny androany avadika ny olona ianao raha pitso ary io dia efa fambara ratsy io tsy mbola nisy teny mera ohatran'io teto Madagasikara izay dia raha ohatra ka nivoaka ny lalàna ny anina député dia nivoaka ny filoham-pirenena dia hoe ilamina amin'izay ny firenena zay ny tena fa nefany tonga tokoa le zavatra tsy rehefa niteneninay hoe ikorotany satria ny ateny miera-pirenena ny tompony fahefana fanendrena premier ministre fotsiny dia efa ireny ny zavatra nitranga zao ndray ivoriny eny assemblée amin'io herinandro hoe zao ane mbola misy ity sy ordre du jour hoe zao ny atao hoe fa ivoriny assemblée amin'io herinandro dia hitantsika eo ndray zavatra fivoriana tsy ara-potoana mihitsy ara-potoana amin'izay io ara-potoana amin'izay io ary hitantsika ary ny député ny tena mahalozan'ny député dia amin'ny atao hoe session amin'ny intercession izy tsy afaka miteny amin'ny intercession izy tsy afaka miteny ary tsy afaka manao ninninona fa rehefa ho avy kosa ny session vitanao hoe mieriny
de hitanao ny ataondreo député reo de hitantsika eo izy fa tsy filaminana mihitsy io fa zay de manao hoe 5e république lalam-panorenana vaovao azahoana mametraka zavatra tsara ho an'ny firenena fa tsy zao tsika de fa fanitona lamba sady hoe anay io hoe anay io hoe anay io hoe zay ve ny tena aona ny fomba moana n'lay lalam-panorenana fa namboso am'izay hoe amatika lalam-panorenana tsika amatika pitsy indray tsika ho any amin'ny république vaovao indray tsika zany ahoana ny eritreritra ahafahana mametraka an'izay satria misy ihany koa ny akorafy politika sasany ange fa nipetraka foana hatramin'izay hoe tokony fijerenan'io lalam-panorenana io melo ny zavatra rehetrarehetra na fitsapaky vahoaka io amin'ny lalam-panorenana tokana na miditra ny amina hoe fisafidianana lalam-panorenana ohatry ny ahoana ny eritreritra ny ziva ao anatin'izay sy fomba amoahana an'izay lalam-panorenana zay ialana amin'le hoe lalam-panorenana misy am'izao fotoana zao ohatra manome vahana fifandroitana tsika nefa somary very fotoana ihany 10 volana zay nefa very ka zay fa raha iza iziva ary matoa zay mivokatra an'izao de tokony nisy ny fionam-be-pirenena mihitsy atao fiangan'ny ty firenena ty betsaka ny manana hevitra hita efa mivoavoaka satria tsy nisy le fionam-be-pirenena am'izao fotoana zao de misy milaza ny heviny ny atsy hoe zao ny tokony zao ny ataonay momba nitsy hoe zao satria tsy nisy le fionam-be-pirenena fa raha ny tena izy a le dynamique nisy teo amin'ny fahalalian'ny filohan'ny république nisy dynamique am-bahoaka tena nisy dynamique teo herim-bahoaka hoe vonona tamin'iny tokony natao ny conférence nationale ivoahan'le hevitra avy any am-vahoaka io dalo io sakandalana any amin'ny taxi brosy io rehetrarehetra ny hoe vahoaka ny manana vahaolana amin'izy io e fa tsy le ministra nitendrenao androaniny eny manana vahaolana amin'io e fa ny vahoaka zay hiarany io any an-dalana any izy manana vahaolana amin'io fa izy tsy afaka miteny izy tsy afaka miteny fa aiza moa nitenena tsy any akandreo izy any be fotaka izy de mieny fotsiny tsy afaka miteny izy marifa mifandraisana ndraikitra satria tsy manana antoka iarovana ny tena tsy afaka de zay mahatonga le resaka fitsaram-bahoaka teo ka tokony nisy mihitsy hoe fionam-be-pirenena tsy fantatro zay atahoran'ny fitorana ankehitriny ny fionam-be-pirenena dia rehefa vita ny fionam-be-pirenena dia manao référendum zay zavatra zay ny mandraisa ny vahoaka anjara ny nametraka azy vonona mihitsy ny vahoaka anoana an'izay fa izao izao mipetraka ny gouvernemanta le olona anankiray manomana ny présidentielle ny amin'ny taona 2024 no ministre eo de izy de zay ahatonga azy ministre hoe manao an'zay manao zany zay de le olona migaga fotsiny zany mena toerana indray rehefa avy eo le olona de manjary tofoka le olona fa raha ohatsy le olona tia ny programme amin'ny fionam-be-pirenena hoe tia ny programme atsika io ny lalam-panorenatsika andaotsika anaingy de misy le fientanam-po-pirenena za tsy ilaza hoe iny pirenena misy teo le tafadiako fientanam-po-pirenena fientanam-po-mbahoaka fa zay zavatra zay hoe dokotera tsy mety andany andro ihany araka ny teninao teo voalohany faharoa na nametrahana prime ministre ange ny rahana nahitany de lavitrezaka tany ampita tany amin'ny atovaritra sy ny adivitra rehetrarehetra ny alohan'ny nanendrena prime ministre inona indray no mety ho fiatraika an'izay ao anatin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany satria na ny amerikanina raha nge mbola nametraka fisalasalana raha mipetraka ry gouvernement io hoe aloha hitanay aloha fanendrena prime ministre aloha e fanendrena prime ministre mbola metraka référendum fifatsapaka vahoaka indray tsika inona mety ho fiatraika an'izay satria tsika lohatreto zany ny zavatra misy mipitondra rehetrarehetra sy ny avaram-pianarana eto amintsika de metraka hoe aloha tsika nampitamby any breton woods zay ihany amin'ny FMI banque mondiale eo ampelantanan'ireo ny haitsika midika an'izay référendum zay hoe tsy mety anotoina ny andehibe tsika amin'ny ara-toekareny zay dokotera voalohany indrindra aloha amin'ny fanendrena prime ministre raha ohatran'izao ihany nanendrena prime ministre zay siva miteny raha ohatran'io ihany nanendrena prime ministre de tokony tamin'ny 7 janvier miala andriamatoa Omera Belgique 8 janvier de nitendrena premier ministre tsisy nanembatsemba anazy mihitsy izy tam'izany satria mbola tsy nisy député tam'izany tiaby de nanendry premier ministre izy zany hoe tokony niraisana tamin'iny fotoana iny fametraha-pialan'ny gouvernement de Belgique izy ianao de nanendry satria efa nametraka mihitsy andriamatoa Belgique efa nametraka mihitsy izy de ozy ianao hoe satria tsy maintsy misy gouvernement tany fitanàna de manendry premier ministre aloha de nanendry premier ministre izy midinganina zany ny anteny mera tsy mbola nisy ateny mera tsika tam'izany mbola tsy nisy ateny mera tsika tam'izany de nanendry premier ministre izy aloha
manangana gouvernement rehefa mipetraka ny anteny merana tiana na tsy dia ahoana ny valin'le fifidianana igny zay politika ane zavatra azo atao ahoana le valin'ny de mino fifidianana dokotera fa ho maro toerana le prime ministre raha nytenera tamin'izany fotoana zany rehefa mipetraka ny teny mera toanany olona président Ratsonary Mampianina ary vonina hiasa avetrany de ahoana am'izay mikasika an'leo référendum moa ianao zay satria fotoana tsy mety amin'ny tohina ny ANDP-tsika raha toekarena ve zany satria raha ny fianakavia mbe resam-pirenena tsy misy resaka référendum mihitsy io fa hoe atao ny fifidianana midika amin'ny fifidianana dia naletika ao tsaitsika ihany koa avy amin'ny fianakavia mbe resam-pirenena fa miverina ho azy ao anatin'ny lamina araka lalam-panorenantsika zao zavatra angambany adininy fa ao anaty feuille de route de tsy io lalam-panorenana 4e république iny anaovana fifidianany tsy io iny anaovana fifidianany fa ny feuille de route anao anaovana fifidianana président tondrodrotra no anaovana fifidianana de zay président io manao lalam-panorenana fa netin'le fitondrana teo tsika nakisakisany moramora nakisakisany moramora de niditra anatin'ny 4e république ny sadek raha tonga teny laza hoe fa nga ekenareo indray io lalam-panorenana io ka raha ekenareo ary io de atao amin'ny fifidianana fa ny firaisambe raisam-pirenena tsy manaiky ny lalam-panorenana io kakisiko tariany nanao an'ny feuille de route tsika ny torosotra hoe io ny anaovana fifidianana fa tsy mety ny lalam-panorenana ny 4e république mitika an'izany rehetrarehetra zany dokotera mitaky nametrahana lalam-panorenana vaovao zany ny sivy tena na itaky zay na tsy itaky zay tsy maintsy hoaniny efa rano io anatin'ity taony ity tadidio tsara zay teninay zay tsy maintsy hoaniny efa rano io fa zany hoe angamba misy tetikady politika any hoe ndao aloha tsika metraka mera ndao aloha tsika metraka nitsy ndao tsika metraka ny de mba manana mpanao politika tsika zay tsika fa manao raha zay fitondra zao efa mifitondrana izy navadika toko politika de karakarany io izy aloha kanefany torohevitra lazaiko anazy raha valymanana be ny tanàna zay tam'izany tamin'ny taona roa sy roa arivo gamba n'izay tsy nanana député izy tsy nanana inonina izy fa niantso tamin'ny vahoaka izy hoe anao fifidianana ny assemblée ako fa apio apio a dia nanampy azy ny vahoaka fa lasany daholo zay be ny tanàna moa de nanampy azy tamin'izany fotoana zany nazo izy zao ve Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina no ilaza hoe anangana firenena vaovao tsika fa apio a fa ifidy député na ifidy tsy mameno vahoaka an'izany izy fa misy koa tsy fantatra zay eo ambadimbadika ao manao hoe andao tsika aloha ametraka mera de andao tsika aloha ametraka iny na vohiditra am'izany fa ianao tsy manana ninino efa diso zany fa raha miantsa ozy raha valymanana tam'izany hoe apio ary vahoaka anana anteny mera matanjaka manampy azy ny vahoaka fa izao ny fitony fahefanany mizara roa telo voalany ianao voalany iny ianao tiany olona de tiany olona de tiany olona mihitsy ahoana nitazomana an'izay fanapolona tsy voatazonao zay tsy voatazonao zay satria afaka telo volana efa bolana am'izay indray andray fipetra am'izay ny fitondrana io ndray fipetra io momba nietra momba nisy reny natomboka de hokivy am'izay mivahoaka fa tsy ahazo tsony ianao fa izao zany zany hoe ny vahoaka sy n'olom-pirenena koa zany de atao takalopatsa vidim-pihinanana le hoe tandalana sy ny fanajana lalàna ny tena marina fa rehefa mikitikitika ny tombotsoan'lay olom-pirenena mpitondra de miataka amin'ny fitiavan'ny vahoaka tsy zay vao frantsay firina lany Andriamatoa filoha frantsay de ho an'ny olona tia mikitra amin'ny toerana ve zany dokotera de aleo ny vahoaka de zay mahasoa azy ihany amin'ny vahoaka fa rehefa tsy hainao manarara ohatran'izay zao 5 volana zay aloha ny lasa mbola miandro ny vahoaka efa somary nisy tamin'ny fampiarana ny resaka hitra tokony hanaovana zavatra lehibe zao fa hiasa am'izay ireo ministra anao reo tsy ho fonanao ny dalo tsy ho fonanao ny gendarme sy ny polisy ny arabe route nationale tsy ho fonanao ny fitsaram-bahoaka de hiakatra io dia hiaina ny fitiavan'ny vahoaka anao somary efa lasarasa ny fotoanantsika dokotera satria mbola itoy ny dinidinika maraparany tsika inona zany ny amtinana an'izay resaka zay sy atao hoe mbola 5 volana ny lasa fa mbola azo lazany hoe mpanombohantsika am'izao fotoana zao anatin'ity république efa efatra ity ny hevitry ny ziva mba hahatsara fanombohana an'izay fitondrana mipetraka am'izao fotoana zao zay sy maro toerana ny fampandrosoana ho hitana eto Madagasikara na république efa efatra zany aloha aminay ziva efa zay foana ny anay
tsy de makaiza le république fa efatra efa tokony hanova république na izany na tsy zany raha mijanonao ny filoha Rajaonaro Mampianina toy ny vahoaka rehetra eto Madagasikara zay vonona ny anampy azy zay ary volona ny anoro hevitra azy hitarika azy ho any amin'ny république hafa zany indrindra no anampianay azy amin'ity base de données civile des citoyens ty hiaingana ifehezana karapanondrom-pirenena ny etra ny vahoaka voafehiny daholo zany zavatra rehetrarehetra zany raha ohatra ambarako aminao raha ohatra ka misy olona milaza tonga ao amin'ny port Toamasina fa izaho Razafintsalama dia importateur jerevanao izy misoratra ao aminy nefany ino ty izy opérateur économique tsy marina zay manko fomba fiafina fotoan'izao opérateur économique efa miimporte entana izy tsy normal zany fa importateur anao raha jerena raha koto vao importateur de mampiditra entana ianao fa raha kosa raha koto vao opérateur économique ahoana ianao ny ampiditra entana zany ande tsy voafehy daholo am'izao fotoana zao miditra daholo ny entanao amin'ny port mitaraina mihitsy ny orinasa eto Madagasikara satria malagasy rehetra afaka mampiditra tsy fantatra tsony hoe iza no iza na iza no iza fa tsy de samy mampiditra de zay le atao hoe korotana fa voafehy daholo zany rehefa manana ny atao hoe banque de données civile des citoyens tsika amin'ny alalany zavatra natao ny senity io zay zavatra tsara tokoa vitany manam-pahaizana ary zay ny zavatra ahitany tokoa amin'ny manam-pahaizana na tsy ao anaty gouvernement ianao manam-pahaizana anao de avoay le fahaizany io zao ny ansenida de zay mba mieritreritra ny anoy eny io de mba tonga koa nareo hoe zao le natao zavatra navoakan'zio misy azo raisina ihany angamba na de kely ary hoe zao ny zavatra ho atao any amin'ny fiska any amin'inona rehetrarehetra ka zay zany anafaranay hoe aokotsika manam-pahaizana iseho anao zay ahazon'ny firenena na tsy ao anatin'ny gouvernement tapotra ny fandarantsika dokotera kasitrahany ianao mitondra n'izay hevitra zay tato anatin'ny fandarana inona fa dia tafapaka amin'ireo tompona andraikitra isan'amparatonga sy ny fitondrana zay amin'izao fotoana zao izay sosikevitra entin'ny ziva izay ametrahana ny fifehezana ny raha-mpanjakana fifehezana ny lafitany hatramin'ny fifehezana ny olo-pirenena zany misaotra-petsaka anao na ko vain'ny fandarana dokotera misaotra-petsaka ny matv ary misaotra-petsaka ny mpiainony matv manerana ny nosy zay moa voateneniny zay manerana ny nosy zay zao zay manerana ny ranomasim-be indianina de misaotra anareo naharitra niainao anay zay hevitra kely zay mba azonay natsipy teo de toy ny voankazo anala ny mamy atelemo ny mangidy aroray misaotra tompoko la misaotra atao voankazo anala tokoa ny mamy atelina fa ny markivy sy ny somaravo alao tsy ho tazana fa dia vela ho masaky fotony mba tsaratsara fizarana azy amin'ny manaraka tapotra ny fandarantsika isorana ny teknisianina isorana ihany kio ianareo mpijery rehetra zay nanaraka hatramin'ny farany dinidinika teto mametraka amin'ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy very matompoko